Alatsinainy fatena amin'ny folo volagna jona roambroapolo sy roa arivo magnano mbala tsara tompoko lahy korealy tompoko vavy magnasanao magnaraka ny fampalalama voantsika hatramin'ny farany ny fankalazagna ireo volana ankizy ivignivo ny fiangonana adventiste amin'ny tany niany fafito no anomboantsika ny fampalalama vaovao amin'ny ity androany ity etsika maro samihafa toy ny conférence ny atsapanahy ary ny fanehoagna ny talenta ny nentin'ny fiangonana adventiste amin'ny tany niany fafito nankalaza ny volana ankizy tamin'ny taogno roambroapolo sy roa arivo ity agnisany mitondra-mbavaka ary magnatanteraka ity etsika ity ny fiangonana adventiste isan-taogno. Ny fiangonana adventiste amin'ny tany fafito dia magnome lanja ny iray volana ankizy etsika maro samihafa no nindesigny nagnatanteraka zay etsika zay teo agnivon'ny fiangonana adventiste amin'ny tany fafito raha ny teto Antsiranana no asianteny toy ny conférence ny efatra hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana jona roa ambiroapolo sy roa arivo ny atsapanahy zay nitanterahana ny faharaiky ambin'ny folo ny volana jona lasa igny tao amin'ny gymnase couvert ary teo ihany koa ny fanehoan'ireo zaza ny talenta tamin'ny alalan'ny festival de talent ny faharoa ambin'ny folo ny volana jona lasa igny tao amin'ny lycée adventiste Antsiranana. Miaratsika malala moa zany fa ny volana jona dia volana natokana ho an'ny ankizy koa arabaina manokana zany ny ankizy rehetra tratra zao volana jona izao. Ny fiangonana adventiste amin'ny tany fafito ihany koa dia manome lanja izany ary noho izany zany dia misy etsika zany ataon'ny ankizy ato amin'ny fédération Madagasikara avaratra eo amin'ny faritra Savasy Diana toy ny famelabelarana natsoratra masina ny antsapanahy ary indrindrandrindra zany ny fanehoana talenta zay ataon'ireo ankizy ireo toy ny kabary ny asa-tanana ny hira ny fanatanjahantena sy ny sisa izany moa dia natao mba ampivelatra azy ireo eo amin'ny lafiny ara-panahy ara-batana ara-tsaina ara-sosialy ary ara-pejero eto Ampanarahanina moa zany dia miantso anao mba hanome lanja ny ankizy ary indrindrandrindra ametraka azy eo amin'ny toerana zay misy azy araka ny zo zay ananany ny hiaro azy amin'ny herisetra maro isan-karazany ary indrindra tsy anao Antsiranana ny fanabeazana azy. Eo amin'ny lafiny sosialy noho antsika ny fampalamavao amin'ny ity androany ity voavaha ny oranisy siramamy izay nampitaregny ny vahoaka maro tato amin'ny faritra Diana nandritra ny andro vitsivitsy. Siramamy 200 tonnes ny vokatra voalohany izay navoaka ny orinasa Skokoma tagnatin'ny fanomboagna ny kampagny siramamy ny taogno roa ambiroapolo sy roa arivo ka ny fahafolo ny volana jona no nanomboka ny fagnaparitagna izay siramamy zegny tato amin'ny faritra Diana. Fary eo amin'ny 500 tonnes isan-taogno no ampiasain'ny orinasa Skokoma hamokarana siramamy izay aparitaka manerana nosy ka siramamy eo amin'ny 60 000 tonnes isan-taogno no vokarin'ity orinasa ity ao agnatin'ny 5 fanjava izay aparitaka manerana nosy zany hoe ny volana jona hatramin'ny volana novambra no famokarana siramamy izay ataon'ny orinasa Skokoma. 500 tonnes par an. Io zay miasa 150 jours na 5 mois io io zay azahoan'ny production io ny 60 000 tonnes par an siramamy. Nanomboka ny alarobia fahavalo volana jona lasa igny ny famagna vokatra siramamy izay vokariny orinasa Skokoma sirama Ambilobe ka ny zoma fahafolo volana jona lasa igny no nidina ifotony tagny amin'ny orinasa Skokoma Ambilobe ity ny talempatry ny industrie sy ny vatra ary ny fanjifagna ato amin'ny faritra Diana mijery manokana ny fizotra ny fizaragna ny siramamy ato amin'ny faritra Diana izay agnisan'ny nampijaly ny vahoaka tato ato. Siramamy 200 tonnes no navoaka ny zoma lasa igny vokatry ny fampiresagna nataon'ny tompon'andraikitra isan-tsokadiny ato amin'ny faritra Diana tamin'ny orinasa Skokoma Ambilobe. Raha mikasika ny vidiny kosa dia efa nisy vidiny zay ny feran'ny fanjakana, zay ny vidiny farany ambony sy ny tombony farany ambony. Izany hoe 124 800 ariary ny gony anankiray 50 kg na koa hoe 2600 ariary na 140 ariary ny kilo eny amin'ny Patsinjara eny an-tsena.
marina fa tsy janona ato amin'ny fatradiana ity siramamy izay vokariny orinasa sy kokoma ity fa iparitaka manerana nosy hoy ny fanazavany talempatry ny indostria sy ny vatra ary ny fanjifana noho izany dia hoentitra ny fanaraha-maso ho an'ireo olona minia tsy manaraka ny lamina izay napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny vidiny ity siramamy ity ato amin'ny fatradiana. Raha ohatra moa zany ka hoe misy mpivarotra anankiray zay manararaotra amin'izany vidina siramamy zany dia miditra aloha ny fampitandremana izy mba tsy hanao amin'izany intsony. Raha ohatra ka mbola tsy mety izy amin'izay zavatra izay dia mety afara amin'ny fanakatonana ny trano izay ivarotany ary miditra amin'ny procédure izay tokony atao. Famfanana entina magnaramaso ny asa izay atao eo agnivon'ny asa-panjakana izay nagnifanana manokana ireo responsable ny service na ny chef de service rehetra eo agnivon'ny asa-panjakana ato amin'ny fatradiana nanomboka ny 7 hatramin'ny 10 ny volana jona 2024 lasa igny. Atsaraigna ny fomba fiasa eo agnivon'ny bureau panjakana amin'ny alalan'ny tentikasa augure na ny application unique de la gestion unique sur la ressource de l'État. Izany dia karazana logiciel entina agnamoragna ny fagnaraha-maso akaiky ny mpiasa sy ny asa eo agnivon'ny asa-panjakana rehetra. Efa nisy ny fagnatsaragna ity augure ity tagny amin'ny taogno 2024 tamin'ny alalan'ny reto module magnaraka ireto: rapprochement, affectation, indemnisation à la retraite ary ny recrutement. Tamin'ity taona 2024 ity kosa dia nisy module vaovao izay nampidirigny nampianarigny ireo chef de service rehetra ato amin'ny fatradiana nanomboka ny 7 hatramin'ny 10 jona 2024 lasa igny. Agnisan'izegny ny avancement, reclassement, prestation familiale na ny volanjaza, indemnité de congé non pris ary ny mobilité na ny affectation. Ireo dia agnisan'ny module izay nanifanagna ireo responsable ny service rehetra eo agnivon'ny asa-panjakana ato amin'ny fatradiana. Ny avancement zay hoe manomboka amin'ny titularisation, ny avancement d'échelon, ny avancement des classes, ny reclassement indiciaire, ny majoration d'indice, ny volanjaza zay hoe ny prestation familiale, ny récompense na ny bonification d'ancienneté reny, ny indemnité de congé non pris, diable zay zany tafiditra amin'ny avancement agnatin'ny module vaovao io zay. Zavatra andrasana aminazy ity après les formations zay ho vita eto amin'ny zoma io dia tokony tonga dia opérationnel zany ny mpandray-anjara jiaby teto zay avy tamin'ny service jiaby misy aty amin'ny Diego eto dia isoragna amizareo fa tonga dia natonga mpandray anjara aby aminaty tonga dia opérationnel amin'ny fampiasana reny module vaovao zay nagnano mpanaoviny formation teto mandritra zay fotoana ty. Fametrahana ny vondrona mpagnaramaso ny disadisa ao agnatin'ny fampiodignana ny fatra fanerigna fisoroagna ny disadisa na ny SAP PC izay niaragna tamin'ny Obsmada tao amin'ny Hôtel de la Poste ny 7 ny volana jona lasa igny. Vaovao tateriny namanay Bezara Stanio. Ny tetikasa Obsmada na fagnaramaso ataon'ireo tanora mandray andraikitra mampandray anjara ny rehetra mahomba ary milaminy dia mikatsika ny ampandroso ny fahaizan'ny mpitariky nyreo tanora mba tonga azy ireo isehatra amin'ny fanaovana sy fampiroboroboana ny fandriam-pahalemana. Izy ireo izay eken'ireo tompon'andraikitry sy mahazo fankatoavana amin'ny fiarahamonina. Ny fampidirana ny tanora na mpisetra fototro eny agnivon'ny faritry ao agnatin'ny vondron'ny mpanaramaso ny disadisa na hoe cellule de veille ity dia tegna manandanja sy manantoerana lehibe amin'ny fampaharetana ny fiboroboroboan'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Tsara ny mamariky fa ny rafitry SAP PC dia mamoaka ireo antotam-baovao mba isoroana amin'ny fotoagna ny olana fototro mety teraka disadisa. Ny vokatra azo boka amin'ny SAP PC dia ampiasaigna sy ampitaterigny ireo mpisetra na tanora eny fotony ara-dravitra sy ara-panjakana mba isoroana sy andraisana
ny fanapahan-kevitra mifandray amin'ny tranga nanaovana tatitra ara-potoagna. Izany dia mba tsy tarany disadisa na le olagna niseho agny fotony. Ny tanjona ankapobeny atrikasa ity dia mikatsaka ny fampiodinana ny rafitry SAP PC ho fampiroboroboagna ny fandriampahalemagna amin'ny fandraisagna anjara n'ireo mpisetra rehetra isaka sokajiny. Magnaramaso ny fivoaran'ny tranga disadisa nampitaigna tamin'ny tompon'andraikitry Maefa sy manao tatitra momba ny asa fanapahan-kevitra noraisin'ny tompon'andraikitra Maefa ary ny farany manampy amin'ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny tompon'andraikitra Maefa mba hisorohana ny disadisa. Sany amin'ireo tanora sy ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny tetikasa ny fanaraha-maso sy ny fanaovana fanjomiana, izany hoe observation sy suivi an'ireo tranga mety hitarika an'izay disadisa izay sy ampihitatra ihany koa ny disadisa eny amin'ny fotony dia miara-miasa amin'ny fametrahana izany fandriampahalemana izany ny tompon'andraikitra ifanambaratongana eny anivon'ny commune, eny anivon'ny fokontany, eny anivon'ny distrika sy eny anivon'ny farsha. Miara-miasa amin'izany fametrahana ny fandriampahalemana izany ny kambana eo anivon'ny firaisamonim-pirenena, ny ekipa fony be amin'ny tetikasa Obsmada ihany koa sy manam-pahefana isatsikadina izay ahitana koa ny vondronam-panaraha-mason'ny disadisa. Ny vondronam-panaraha-mason'ny disadisa moa dia ao anatin'ny rafitra anankiray ao anatin'ny tetikasa rafitra fanehana hisorohana ny disadisa na système d'alerte précoce pour la prévention de conflit. Io rafitra moa dia apetraka araka ny lesana teo hoe mba hisorohana an'ilay disadisa na ihany koa tsy hipoahany disadisa, tsy hitarany disadisa sy mba tsy hisimba ny disadisa. Dia ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no anisan'ny miay amin'ny tetikasa fa miara-miasa ao anatin'izany ihany koa ny ministera isan-karazany toy ny ministeran'ny atitany sy ny fizaram-pahefana, ny ministeran'ny mponina, ao koa ny ministeran'ny fitsarana, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tanora efa voalaza teo, dia ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministera ankibo-tany, ny sekretera-mpanjakana miadidin'ny gendarmerie, dia eo ihany koa ny société civile sy fikambanana isan-karazany toy ny CNIDH, ny HCDDUD, dia misy olon-tena ihany koa avy amin'ny fikambanana ny tanora, misy olon-tena avy amin'ny olonaniana amin'ny fahasembanana sy nasahirana fikambanana vazy. Ao anatin'ny fametrahana io système d'alerte précoce pour la prévention de conflit io na rafitra anehana hisorohana mialoha ny disadisa dia natao ny atrikasa androany ity atrikasa ity dia ametrahana ilay vondronam-panaraha-mason'ny disadisa mba hisian'ny fiainan'ny disadisa sy hipetrahan'ilay fandriampahalemana izany. Dia natao ny atrikasa androany ho fametrahana ny vondronam-panaraha-mason'ny disadisa eto amin'ny faritra Diana. Dia ny andrasana amin'ity atrikasa androany ity dia ny fandraisana andraikitra misehatra rehetra voantso ao anatin'izany ny service technique isan-karazany, ny tanora, ny fikambanana avy amin'ny ny olona avy anatin'ny société civile, ny manam-pahefana Maefa, ny olobe, ny tondra fivavahana ihany koa, ny vehivavy. Dia ireo dia mpisehatra tokony hiditra ao anatin'ny cellule de veille na vondronam-panaraha-mason'ny disadisa. Ny andraikitra vondronam-panaraha-mason'ny disadisa moa dia ampita ny signalement na trangana disadisa izay voarayan'ny tetikasa Obsmada dia ampita an'io disadisa io any amin'ny tompon'andraikitra manam-pahefana hiampefan'ilay tranga disadisa. Io koa tompo lasy tompo vavy no namarina ny fampalavoantsika tamin'ity androany ity. Makasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, ankasitrana ihany koa ny namanay Bezara sy Tanio izay nitatitra ny vaovao maro samihafa taminao teo ary namanay Arsolo tao amin'ny lafiny teknika nampita ny feo sy ny sary tagny amin'ny toerana izay misy andro tagny. Magname veloma ho amin'ny magnaraka indray veloma.